Azay ny mikasika ny Keniana, hiverina mikasika antsika malagasy, hiresaka bebe koa mikasika an'izay ny filohan'ny fédération Andriamatoa Marcel Rakotomalala, miaraba anao Andriamatoa Filoha. Miaraba anareo dary, miaraba ny mpanaraka ny fandarana any tokantrano tsirairay aby any. Fanontaniana voalohany Andriamatoa Filoha, andro sisa ny isaina aiza ho aiza ny fandraisana sy ny fanomanana rehetra amin'izao fotoana izao? Raha ny fanomanana aloha dia efa ao tanteraka mihitsy zany fa mise au point farany sisa angamba no atao manomboka rapitso zany, ary zay ny eo amin'ny resaka organisation zay. Ny eo amin'ny resaka teknika moa zany dia araka ireny efa hitantsika teo ireny hoe efa tena vonona ny mpilalao zany fa dia miandry ny andro alarobia sisa zany sika ny atrehana tanteraka io match lehibe io. Aiza ho aiza zao ny délégation zimbabweana eo amintsika amin'ny famarana lalao manasa-dalina Eurovision izy ireo no tonga eto amintsika? Androany maraina amin'ny 2 maraina zany zareo no tonga zany hoe latsinainy 2h45 zany, miaraka ray avion i Zimbabwe sy Uganda. Raha hiverenana ny Tsimahamasina, inona ny pitsopitsony madinidinika tsara ho fantatry ny rehetra, ny fidirana amin'ny firy ny mivony vavahady, inona ny azo entina ho Mahamasina sy ny tsy azo entina? Ngambany fanentanana ngambany ny sisa no ataoko satria efa voizin'ny fédération foana zany fa mivoa amin'ny fitora maraina zany ny vavahady, ny alarobia sy ny alahady, ary ny fivarotana ny tapakila dia efa nanomboka tamin'ny zoma teo zany ny fivarotana tapakila eo amin'ny fibean'ny fédération etekoron-drano ambadiky ny gymnase sy ny mikanja ny Mahamasina, ary ao Tanimena ao amin'ny Boti Sanitaire, ary eny amin'ny Galactique, ery amin'ny Supreme Sanitaire, ery Beoririky, ary deto dia manetana mihitsy hoe mifidiana BMLO mba tsy sin'ny sesehana amin'ny fidirana, satria araka ny efa nolazaiko ombeny zany raha mividy BMLO ianao dia 10,000 ariary ny vidiny be, fa raha alarobia ianao zay vao mividy be, na ny alahady ianao zay vao mividy be dia 9,000 ariary ny vidiny be. Mikasika ny fandaminana eo amin'ny resaka parking moa sy resaka sécurité zany dia tsy azo hidiran'ny moto zany ao anatin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Zay ny fandaminana avy amindreo sécurité zany mikarakara ny filaminana mandritra ny fotoana io. Miteny filaminana izay ihany ianao Andriamatoa Filoha, aiza ho aiza kosa ny mikasika ny hoe filaminana amin'ny ankapobeny, satria tsika moa tsy hoe hiditra amin'ny lafin'ny politika sy ny sosialy fa matetika rehefa misy fivoriana vahoaka maromaro ohatr'ireny dia tsy maintsy izy foana ny tokony fepetra raisina manokana mikasika an'izay. Marina mihitsy zany satria amin'ity zany dia miara-miasa amin'ny Moreg ny fédération sy ny polisy pirenena zany, dia mazava ho azy moa zany fa misy fandaminana eo ary tsy latsaky ny zato zany ny sécurité aty ivelany. Ny any anaty moa zany mazava ho azy fa arakaraky ny zay tsy latsaky ihany koa ny mety eo amin'ny 10 eo zany ny any anatiny. Noho zany raha ny resaka sécurité aloha zany dia tena efa naka fepetra mihitsy zany entitra ny fédération miaraka amin'ireo le tompona andraikitra amin'ireo voalaza teo. Andro andavanandro le lalao manasa-dalana Andriamatoa Filoha, betsaka ny olona mbola miasa ihany koa. Ahoana ny le fividianana tapakila ve raha le mividy melo tsy maintsy manatona n'ireo toeran'ireo sa misy fomba hafa ahafahandry zareo mividy bie, satria ohatran'ny hoe misy azo amin'izay ihany koa eo no hitondra fanazavana amin'izay. Marina tokoa zany azo ampiasaina zany ny Orange Money amin'ny fividianana ny bie, ary afaka
anontaniana tsara ny zareo na amin'ny orange zany a amin'ny fampiasana zay orange monnaie zay zany a ary mazava ho azy moa fa rehefa ampiasainy zay orange monnaie zay a dia mbola afaka makeny amin'ny ireo guichet zay voalaza teo ambonin'ireo zany a ny mpanjifa zany a mividiny billet. Efa nisy fanazavana ihany nentina tamin'ilay resaka billet électronique ahoana tsara mifandena afaka mbola averinao kely ve mba alalan'ny be sy ny maro hoe satria moa zany président izy ity moa zany maro ny mpitiany taranjam-bola lavalava ho tonga eny fa everiko fa eo maro ihany koa ireo olona izay mbola tsy de tena hoe mbola tsy mety mbola tsy nisy nijery rugby hoe na hoe mbola tsy niditra teny Mahamasina mihitsy ny ara dia ahoana no hoe fanamorana ny hoe mety ka nisy fidirany zareo satria fa vady firy ny niveau amin'ny idiran'ny mpijery io zany a dia vavady efatra no mivoa ary hatramin'izay a dia ny vavady anakiroa foana ny eo amin'ny gradin fa amin'ity zany a dia ampin'ny fédération na vavady fanotelony a ny miditra eo amin'ny gradin dia ny vavady farany zany a miditra eo amin'ny tribune latéral sy tribune centrale zany hoe ampy tsara mihitsy zany ny fitaovana ny contrôle électronique mba ahafahana miatrika ny filaminana amin'ny fampidirana ny olona amin'io amin'ny laribia sy amin'ny lady ny zavatra tiako mariana kely zany amin'le hoe billet électronique io zany a dia izay no antony iangavianantsika rehetrarehetra mba tsy hividy be ivelan'ny ireo guichet zay natokany fédération hividianana azy satria ho voafitako nareo raha ohatra ka mividy be any akafa satria tsy hoeken'ilay machine zany a eo ny fidirana ilay be vidinareo a ny velan'ny guichet ny fédération malagasy ny rugby voafetra ve ny mpijery ao Mahamasina raha ohatra ka mibetsaka ny olona ahoana ny fipetrany amin'izay hoe mety hidy tanteraka ve ny vavadin'ny Mahamasina dia mifantaina manaraka an'izay ihany koa hoe inona ny azo entina miditra ao Mahamasina ny olona mety handeha maraina dia mitondra sakafo izy mitondra rano ahoana zany ny ahafahany mitondra an'izay nefa voafehy tsara angambany amin'ny lafin'izay satria isy fisavana zany a eo amin'ny kianjabe Mahamasina amin'ny hoan'io amin'ny fotoana io zany a dia tsy mahazo mitondra zavatra mitavoangy a sy zavatra maranitra zany zay zany a no tsy azo entina miditra eo mikanja Mahamasina ary akoatran'izay a dia eto koa dia efa manentana ny olona tsirairay aby zany indrindra fa ny amin'ny laribia zany a satria araka ny teneninareo teo hoe mbola miasa ny olona sy ny mety ho taraikiraiky a dia efa zay indrindra no hoe na taraika ary nareo a dia tokony ilamina tsara zany a fa tsisy olana ny fidiranareo fa tafiditra sy daholo zay tonga ao zany a fa ny eo amin'ny fetra fotsiny zany a dia efa ny feran'ny fédération ny billet amidy zany dia rehefa tapitra zany le billet reo a raha azoko tsara ny fanazavan'ny président dia hoe rehefa manana billet zany le olona ka na mifiry izy tonga any Mahamasina na mifiry dia tsy maintsy tafiditra izy dia tsy maintsy tafiditra izy fa izao kosa ny satria rehefa tapitra le isana billet satria amin'le machine de contrôle zany hoe ohatra hoe 25 000 ohatra ny billet natota zany dia tapitra 25 000 zay a dia hidina ny vavady fa na izany na tsy zany a nisy zavatra ho raisin'ny fédération ihany zany ho an'izay olona tsy tafiditra zany a isy écran géant zay noman'ny fédération hijerevan'le olona tsy tafiditra vela Mahamasina io zany ya ho antsika rehetra mihitsy moa zany a ho an'ny mpakafisy ity fanatanjahantena amin'ny ankapobeny izay fandamina rehetra napetrak'izay ho an'ny mpijery fahina ambin'ny folo izay indrindra président misy antony le akanjo isan-karazany tony inona manao anafindray izy aiza aiza mividy anazy aiza ny misy azy inona ny karazany ohatrinona
Ny tena marina moa zany a efa nanomboka tamin'ny ty herinandro ty mihitsy zany efa nanomboka mivarotra an'ireto t-shirt, polo, survêtement, tsunami ny fédération ary any amindreo point de vente na bie reo no ahitana azy. Akoatran'izay a de misy any a reo mpivarotra mandeha any a zay mitondra reny zay manana badge ny fédération malagasy ny rugby zany ary manetana atsika satria anisan'ny tena zava-dehibe amin'ny fanohanana ny mpilalao atsika ny fitondrantsika ny tony akanjo to zany a na mandritra ny match na alohan'ny match zany a satria tokony iaina hiaraka amin'ny Maquis de Madagascar ilay CAN 2013 zany a ny vahoaka malagasy ary eo amin'ny rugby moa zany de misy an'le kajy calcul ohatran'izao hoe 15x1 égale 1 zany hoe izy 5 lahy zany a de raha ihany zay zany firaisakina ary eo koa misy an'le 16x1 égale 1 zany hoe izy 5 zany ampina ray a zay ny mahenina 12 de izay enina 16x1 zay égale 1 zany a dia hoe tokony ray zany a itsika mianakavy zany a itsika avoaka malagasy a amindreo joueur Maquis reo zany a amin'io CAN 2013 io. Saorana betsaka ianao nitondran'izay fanazavan'izay raha fihezina zany indreo matofoloha inona ny teninao farany aminkinana izay voalaza rehetra zay a ho an'ny mpity taranjabola lavalava sy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Tena mampieta-po mihitsy zany a ny fihetsika ireo mpilalao Maquis reo a zay tiako hoentina amin'ny vahoaka malagasy hoe omaly zany a tamin'ny demi-finale zay nandraisan'ny tsika malagasy a tao amin'ny lapan'ny kolotsaina dia niteny mihitsy ry zareo hoe aloha zay a hoetany zay président hisupporte an'ireo basketball reo a fa zany ny zavatra ilainy de zay koa zany mba hanetanako atsika petit ball lavalava ny vahoaka malagasy a ny petit fanatanjahantena hoe mba tokony anana an'izay esprit zay zany a itsika vahoaka malagasy a mba ho ambadiky ny Maquis de Madagascar ho anohana an zareo a ho an'izay tsy afaka mijery baolina de entanina tena hitondram-bavaka an'io lalao io fa zava-dehibe ho atsika io CAN 2013 io satria miampita ihany koa amin'ny éliminatoire ny coupe du monde 2015 zany a io lalao zay atao eto amintsika io ary tombony ho atsika malagasy zany a nanaovana azy a eto amintsika. Isarana betsaka ianao Andriy Matofolo mitondra an'izay fanazavana rehetra mahakasika ity CAN 13 ity averina ihany amin'ny alarobia moa zany ny fotoana enina masina amin'izay ilalao manasa-dalana izay amin'ny roa sasany Maquis de Madagascar no miakatra tsehatra